tavantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy toton'izay amin'izao fotoana izay fampahirizantsika izao. Andraontsika dia hijery manokana ny tenin'Andriamanitra anankiray izay raisintsika izay tenin'i Jesosy any amin'ny Mateo 7:7 dia milaza hoe mangatà dia homeny ianareo, mitedava dia hita ianareo, mandondona dia hovahany ianareo. Fa hipetraka amin'ilay hoe mangatà dia homeny ianareo. Rehefa malalo amin'ny tompo, matetika isika rehefa mangata zavatra amin'Andriamanitra dia indraindray ohatra ny ela be izany vao mivaly, indraindray amam-bolana, aman-taonany ohatra atao tsisy vokany ihany, dia hijeritsika androana inona ny anton'izany zavatra izany. Voalohany indrindra dia ho zarantsika hoe vavaka tsy mivaly, inona zany ny mahatonga ny rozotsika teo. Voalohany indrindra mivavaka dia andeha ataontsika hoe petit temps dia ny hoe mila finoana. Vavaka dia mila finoana. Fa maninona no atao hoe mila finoana? Satria voalohany indrindra raha mivavaka ianao dia mino ve ianao fa misy mihaino? Faharoa, raha mivavaka ve ianao dia le angatanao vavaka ve mamaly vavaka? Hébreu 1:1 dia milaza an'izany hoe isika izy mila mino fa tsy misy sitraka aminy raha tsy amin'ny finoana, ary Andriamanitra dia misy aloha ary mamaly an'izay rehetra mitady azy. Raha izay mila ny finoana. Faharoa, fa maninona no tsy mivaly ny vavaka ataoko na ataonao? Vavaka ataoko na ataonao dia tsy mivaly. Poay anankiray indray dia ny hoe tsy sitrapon'Andriamanitra ny vavaka ataontsika. Ahoana no amantarantsika raha fa sitraponà tsy sitrapon'Andriamanitra? Mila malala ny teniny ianao, mila mahafantatra ny tenin'Andriamanitra ianao, mila malala ianao, satria tenin'Andriamanitra dia milaza voalan'ny Jesosy any amin'ny Jaona 5:17 dia milaza hoe raha raisinareo ny teniko izy ka mipetraka ao anatinareo dia angatao izay tianareo angatahana fa ho azonareo zany. Rehefa mangataka isika miverina amin'ilay teo ale hoe mety tsy sitrapon'Andriamanitra. Rehefa fantatsika ny tenin'Andriamanitra inona daholo ny zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra. Jakoba 4:4 moa dia manazava an'izay tsara hoe mangataka ianao nefa tsy mahazo ihany, satria maninona? Laninareo amin'ny filanareo. Zavatra lehibe tokoa zany hoe andeha mekohatra isika hoe raha mangataka amin'Andriamanitra ve za hoe ameo arena be Andriamanitra mba hitovizaka amin'ilay mpanan-karena azy, azo antoka fa tsy amin'ny azy, na ameo vola be azy satria za nao antisy azo antoka fa tsy anome izy, satria maninona? Fantatr'Andriamanitra tsara fa rehefa tafalatsaka amin'ilay fitiavan'ilay arena ianao na fitiavan'ilay vola ianao dia tavela ao ianao. Pitoroteny 5:7 dia milaza hoe zay tia vola dia ho anao izy tsy mety ho tia, tsy mety ho lanin'ny fitiavam-bola, ary zay tia arena tsy mety ho voky ny fitiavaka arena. Zany hoe amin'ny fotoana tafalatsaka ary fantatr'Andriamanitra izy ka tsy hanome an'izany izy, rehefa tafalatsaka amin'izany ianao dia eo ianao tavela, satria lasa tianao le vola, tianao le arena. Ao ny tenin'Andriamanitra dia milaza, lazain'i Paoly any amin'ny Timoty 2:5 dia milaza hoe ny fitiavam-bola no fotokirinina ratsy rehetra, ary zay miazakazaka amin'izany izy dia tafalatsaka amin'ny fialana, amin'ny fahasoavana, dia tafalatsaka amin'ny zavatra ratsy zany. Roa zay tenentsika izay, voalohany ny finoana, tsy nisy ny finoana dia faharoa tsy sitrapon'Andriamanitra, ary fahatelo rehefa mangataka ny olona anankiray dia voalohany indrindra be ny olona izay mangataka vavaka, mangataka zavatra amin'Andriamanitra fa misy sakanao. Inona le sakana? Tenin'Andriamanitra dia milaza izay manafina ny fahotany dia tsy ambinina. Inona moa no tiana lazaina amin'izay? Tsara ho fantatsika hoe Andriamanitra dia mampitovy antsika rehefa manao an'ny fomban'izao tontolo izao. Zany hoe tafalatsaka amin'ny fomban'izao tontolo izao ianao dia tsy mandre izy, tsy mihaino izy, satria izao tontolo izao dia atao hoe mpanota. Fa rehefa koa manao fisainana mpanota dia mazava ho azy fa tsy mihaino izy, fa mila hifonana le fahotana nataontsika. Hoy izy Jesosy dia mandeha Jaona 5:7 dia zao mivolaza hoe fantatsika hoy izy fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa zay maninona, zay manao ny sitrapony no inoiny. Ka amin'ny fotoantsika tafisaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mitovy amin'ny sitrapon'ny zao tontolo izao, dia na mangataka azy zasy ianao dia tsy mahazo. Inona ohatra?
tanotsika ty tositoko fahatelo andininy fahatelo io tanotsika dia mifakahala ala mifakahala ary miady ka rehefa manana zay le fomba ntsika taloha mbola teo amin'izao tontolo zao ka raha mbola ao anatin'izay zasy ianao dia atedidio tsara fa iny le lazain'i Jesosy le mandeha ny Mateo 5:5 fa 7:20 milaza hoe raha andeha anatitra fanatitra ianao izy ka misy manana lelo aminao dia mandahana aloha ny havana faingana velao amin'ny altara aloha ny ana ny dikan'iny dia zao hoe tsy mihaino Andriamanitra na hanao rakitra be lehibe ao any ianao dia ohatr'izay koa tsika rehefa mangataka dia takona zany takona tanteraka araka voalazan'i Isaia mpaminany Isaia 59:1-2 aintsika tsara mihitsy hoe Andriamanitra reka tsy lalondalovany amelomelona foana n'le vavaka eo ianao ary tsy fohitanany ka tsy mahavonjy fa mielokareo izy hevitra mampisaraka anareo aminy ka mahatonga azy tsy mihaino satria zay le heloka hoe mila manadio ny fo fa zay zany zavatra anankiray isan'ny mahatonga ny hoe fahotana mahatonga ny vavaka tsy miva inona kosa raha zany ny tokony ho ataontsika solution ny raisina dia zao ihany hoe ny mangataka aloha voalohany indrindra dia efa fantatsika teo le Hébreu 11:6 teo hoe mila matoky zasy ianao fa misy ny atefan'ny vavaka mety tsy manana olana amin'izany tsika fa faharoa ny zavatra sy angatahantsika dia mila mino aloha isika hoe andray zany ny vavaka aloha zany dia mila mino ianao fa hoe tena voatody any amin'le mpieno azy le vavaka ohatsy izy ny Jakoba 1:5 hoe raha mangataka amin'ny finoana aoka angataka amin'ny finoana fa raha mianahana ohatsy izy io le mianahana teneny io tsy le hoe olona midalaka litanao any amin'ny arabe tsy reniny atao hoe mianahana fa le mianahana manao fisainana manao calcul ao anatin'ny sainy ao hoe ahoana ny atanterahany ty ahoana ny fomba ohatra miandro foana ohatra mitatsisy manangasanga mihitsy zay le olona tsy mitombona araka le voalazan'i Isaia 26:3 le miteny hoe zay olona miovaova saina ohatsy izy dia tsy arovana amin'ny fiadanana zany hoe korotana zany ny sainao satria anao mianahana mieritreritra hoe ahoana zany sady mieritreritra solution amin'olombelona mieritreritra solution n'Andriamanitra dia tavelo ianao satria zay le hoe mianahana rehefa mianahana ozy izy ny Jakoba 1:5 dia toy ny alondrany akapoky ny rano fotsiny izy dia samy miana dia inona tokony atao zany voalohantsika mila mino fa andray valim-bavaka zavatra andraivana valim-bavaka zany zavatra efa iainana zany ahoana ozy izy ny Hébreu 1:2 ny finoana izy dia fanehoana ny zavatra tsy hita ary fanehoana ny zavatra antenaina zany hoe efa concret sady eo amin'ny fiainanao le zavatra angatahanao zay no tenenin'i Jesosy any amin'ny Marka 1:2 fa 4:20 Marka 1:2 fa 4:20 dia milaza zao izy hoe ninona tinoninareo amin'ny fivavahana dia ahoana ozy izy minofy fa efa nandraisana vitsy ny tena ninona tinoninareo amin'ny fivavahana dia mandana vezivezy aloha dia manontany olona na hoe inona tinoninareo amin'ny fivavahana dia anaovy calcul mieritrereta hoe ahoana ary ny anatanteran'Andriamanitra azy sao dia maty kosa sao dia maty tsy zay le izy fa rehefa nangataka ianao dia avy dia ahoana ozy izy minofy efa nandray sady zavatra tsy mbola hita amin'ny masonao zay le fananonan'le Hébreu 11:1 teo le hoe fanehoana zavatra tsy hita nefa izy zany le izy manantena sady ianao fa efa mandray valim-bavaka voninahitra n'Andriamanitra ho antsika kosa ny fiadanany. Alleluia, amen.